Mbola tsaroan'ny mponina maro manodidina ny Manjakamiadana ny miainan'izy ireo ny alina alarobia 9 novambra 1970. 17 taona rampitso Mainondrovo, 17 taona Tiaorina tsy mety vita ny fanarenana. Tafakatra zato eo ny fitaranana voaraitsy anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana androany. Maefa tanteraka ny CES amin'ny fanafoanana vadina kandida iray sy ny fanafoanana ny fifidianana. Nihitatra hatramin'ny fandorana trano miady tany teny Nosy alina araka ny fanadihadiana natao teny an-toerana androany. Saika nitera-doza ho an'ny mpiarabelona ny tsy fankazahoana teo amin'ireo miadiny tany misy io trano io, tsy nisy ny ainana foy. Ary farany, hosamborona ireo rehetra iretsy kombakomba ka nampiatra ny diny ka namonona iray mpianakaviana tety tany Maintirano. Tsy mitombina ny hoe ny fampiandran-kendry-tohana ny zandary sy ny polisy ana Nosy hoy ny avy atsy amin'ny topy Ratsimandrava. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra hatramin'ny farany. Azo trano ampilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny Analogity, trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra 3 na 4 arak'izay ilainao any an-dranomanilatra Tsirabe. Taraviteny izao sahady angeny hankantony rehefa ho fenonao fanaka raisao tanana no avinao. Tadisoa ny laharana 032 05 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous et tellement nous. Tiwela. Tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny voka-pifidianana avy hatrany hanomboana ny fampahalam-baovao amin'ny ety ariva ity. Birao-pifidianana miisa 740 amin'ny iray sy 4 alina manerana ny Madagasikara hatreto no voamarina. Mahatratra 180 faingo 7 isanjato ny tapa-afitriana amin'izany. Toy izao ny filaharana araka ny salanisa azo. Voalohany Jean-Louis Robinson 120 faingo 4 isanjato, faharoa Erajonary Mampianina 5 faingo 7 isanjato, nahatratra ny 10 faingo 1 isanjato eo amin'ny voka-pifidianana Vonjimaika ny kandida ny Malagasy miara-miainga Ajo Andriananarivelo. Mbola amin'ny tany larana fahatelo ihany izy hatreto, aoriany Jean-Louis Robinson sy Erajonary Mampianina. Eo amin'ny larana fahaefatra kosa Roland Ratsiraka miaraka amin'ny Sambato 4 faingo 2 isanjato ary Camille Vital eo amin'ny larana fahadimy 4 faingo 5 isanjato. 5 novambra ariva tahaka izao 17 taona lasa izay tsy nisy ny nanampo fa ny ampitso loza mankatiry no iseho eto Antananarivo renivohitry Madagasikara. May ny rovan'ny Manjakamiadana 17 taona Tiaorina mbola raiky tapisaka ao an-tsain'ny maro ny momba ny niainana izany alina izany. Alina nampitovy ny avoan'ny Manjakamiadana tamin'ny afo be nandritry ny ora maro vokatry ny lelafo nanakatra ny lanitra mamerina ny fitadidiany ireo nanatry maso fanadidiny Ilta Asinjo. Kotaba urakoraka tomany sy antsoantso izay ny ainan'ny olona manodidina ny rovan'ny Manjakamiadana 17 taona lasa zay. Ny afo no nadrava tanteraka ny lapan'ny mpanjakan'ny Madagasikara. Ny fangaro tao an-tsaina tamin'izany ny tahotra sy ny alahelo ho an'ireo mponina tetỳ akaikin'ny rova. Tsy mbola matao an-tsaina sy tao am-pon'ny nanatry maso iny zavaniseho ny aliny 9 novambra iny. Hitanao ohatran'ireny farandro reny
tonga dia misy feno vainafo zany iny rehetrarehetra iny a milehatra daholo ny akabeazan'ny tany tetỳ ambany tetỳ dia nalahelo ny bahoaka. Mitsoaka ny alan'ny trano daholo ilay olona rehetrarehetra reo zany ny alan'ny trano satria tena afo tsisy ohatran'izany teo ary nandritra ny fotoana maharitra ny afo fa tsy dia hoe nandalo. Tsy azo ny ainana ny hafanana zany fa tena nafana mahitsy ny natatỳ velany ary ny trano narovana asiana rano ny tafitrano tamin'izany. Tena taitra be daholo ny bahoaka tetỳ sy vonona satria zavatra tena tsy nisy mihitsy ohatran'izay na dia eny tany ivelany afa hoe nisy nitranga ny bozaka sy ny manodidina teny fa raha ny hoe ny rova tao anatiny tsy mbola nisy mihitsy zany zavatra zany ka zany no nahatonga an'ilay olona taitra be tamin'iny andro namain'androva 6 novembre 1995 iny. Na tsy arotritra sy rovidrovitra ny fon'ny malagasy indrindra ny teto afovoantany izay nahita maso an'iny zava-doza iny. Ny rovan'ny Manjakamiadana tsy ho hita tamin'ny endriny arak'izay nanaovan'ny mpanjaka malagasy azy intsony. Ohatrany hoe mirovitra ny fo zany manoloana an'izay fahavoazana zavatra fananam-pirenena, fananana ikambanana izay dia betsaka ny tomany, betsaka ny tena namoaka ny tao am-pony iray manontolo zany satria fahavoazana be loatra ho an'ny tanindrazan'ny ikambanana izy. Raha izaho manokana na ny olona manodidina ara dia atao hoe nalahelo satria izany rovo zany dia misy akony lehibe eo malagasy. Tamin'iny zany dia nampalahelo sady nalahelo mihitsy ary latsaka amin'ny ranomasina satria vakoka Madagasikara, Antananarivo Madagasikara, ho avy ny malagasy izay mbola tsy nahita sy mbola dia hahita. Nareo ny aina ny vatan'izany teny amin'ny avoanan'ny Manjakamiadana na ireo nanao tazan-davitra avy amin'ireo tanàna afaka mahita mivantana ny rova tahaka ny teny Alasora samy toy na sikepoka avokoa nahita maso ary tsy afaka nanao na inona nanavotana ny vakoka manatantara io ny aliny 9 novambra 1990. Zay tamin'izany fotoana izany be da be ny nalahelo nitomany tsy napozina koa ilay izy tamin'izany aloha ny be da be ny olona niakatra teny. Ray aman-dreny ary niakatra teny. Antoka dia hoe may fotsiny rova dia za koa tsy mbola teo karakarana ny opérationko mihitsy dokotera dia tsy efa hitako fotsiny izy aloha ny rehetra. Aliny Alarobia 9 novambra 1990. 17 taona rahampitso Alarobia 9 novambra 2022 ny nahamay ny rova 17 taona taty aoriana tsy mety vita ny fanarenana azy. Tsaroany ireo rakitra sy tsy paipaika natao taorian'ny fahamaizana. Ny fanampiana avy any ivelany azon'ny ministeran'ny vakoka sy ny kolotsaina tamin'ireo fitondrana ny fandimby nentin'ny profesora Zafy, Ratsiraka ary Ravalomanana. Natao anarenana izany saingy mbola rindrina efatra sy tafo fanitso vitsivitsy no mijoro ankehitriny. Tsy hita ihany koa ny tatitra na ny fivoarany fanadihadiana natao. Vakoka manan-tantara ilevenan'ny Praiministra teo aloha sy ny taranany ary Victoire Soamanarivo olo-masina malagasy tokana ny fasandrain'ny aro. Ankehitriny lasa tsinitsinina anaovana ireo karazana adalana sy fivarinana lavo rehetra, filokana, fisotroana sy fifohana zava-matomelona, fivarotan-tena. Efa voasokajin'ny Ministera tompon'andraikitra ho vakoka nasionala anefa ity fasana ity. Tsy misy intsony ny fandraisana an-tanana ny fikarakarana azy. Fanadihadiany Nandrianina Ratsanson. Miteriterina avoantany. Goavana dia goavana ity fasana naoriny Jean Laporte ho an'ny Praiministra Rainiaro ity. Tsy izy ihany fa ao ihany koa no misitrika ny taolambalin'ny Praiministra Rainilay Arivony sy Rainy Voninahitry ny Ony ary ny zanak'izy ireo avy. Fasan'olona manan-tantara eto amin'ny firenena araka izany ity toerana ity. Rehefa miditra ao anatiny, tsy misy ahitana taratra izay mahavakoka azy. Misy mivarotra manoloana ny vavahady ary feno olona matoritory sy manao karatra ny manodidina. Fialambolinay zany tsy matahotra ve nareo hoe fasana ny eto akaikinareo eto? Zay efa tompon-tanana azona. Dia tsy sarotiny ve ny olona mpiandraikitra n'ity faritra ity hoe lasa toerana filalaovana eto amin'ity faritra ity? Tsy sarotiny mihitsy satria efa 5 taona ny nateto zany. Tsy vitsy amin'ireo olona miditra eto amin'ity toerana ity no manao maloto eto. Anisan'ny toerana ankafizin'ny mpifankatia ihany koa izy ity. Fantatra hoe inona ny ato amin'ity faritra ity? Ie, fantatra.
dia tsy mampaninana anao zay hoe tsy mampaninana anahy. Voarara ny miakatra eo ambonin'ny fasana no isy toerana voatondro ho fidorohan'ny tanora manodidina zava-mahadomelona. Toerana iray anisan'ny tena ankafizin'ny ankizy mpilalao baolina kosa eto amin'ny tokotanin'ny pasana. Lalao rugby zao izay telo miralana toy Fasandriniary ny toerana. dia tsy mampatahotra anareo hoe hoe fasana izay Tsy mampatahotra anay mahazatra anay isanandro. lalao. Dia inona lalao ataondry ato amin'ity faritra ity? Lalao fanenjika. Raha oharina amin'ny any ivelany anefa, ankoatra ny mahariarian'ny firenena azy, anisan'ny sehatra tena mampidi-bola ny vakoka. Tsy azo idirana ny toerana manatantara toy itony raha tsy mahazo lalana manokana. Eto amin'ity toerana ity anefa tsy voara-maso ny fidirana. Efa teny any izay tany amin'ny fivondronana ka ity tsy na ny fivondronana nanao an'ity taloha dia ohatrany tsy nanao tsony koa ny fivondronana dia ndraisy ny orotana izay dia lasa koa ny orotana dia le vazaha tetsindray ny nanao azy dia navita bara koa le vazaha dia tsisy nanao tsony zareo. Raha ny fanazavana azo tamin'ny tompona andraikitra tao amin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny vakoka, isy ny fanamboarana sy fanarenana ny laoniny ny vakoka amin'ny taona 2014. Iarahana amin'ireo taranaka Rainilay Arivony. Lafim-baovao hafa kosa indray teren'ny fiainana sa noho ny vokatry ny fanatontoloana izay namporisika ny mira lenta efa raiky tapisaka amin'ny fotom-pisaina malagasy fa tsy afaka ny tsy hiasa ny vehivavy ary miara mifarimbona amin'ny famelomana ny fianakaviana ny lasy ny vavy. Misy fiantraikany amin'ny fiainam-pianakaviana nefa ny tsy maha an-trano matetika ny iray aman-dreny indrindra fa ny renim-pianakaviana fanatetiany Ilta Asinjo. Ny famelomana no mahatonga ny mpivady tsy maintsy hifarimbona amin'ny fitadiavana. Maro ny asa no mitana ny mpiasa mihoatra ny adiny 7 isan'andro na koa mitaky fivezivezena sy fandehanana matetika tsy maintsy amelana ny tokantrano mandritra ny andro maro. Eo amin'ny fianam-pianakaviana miteraka olana eo amin'ny fifampiresahan'ny mpianakavy izany. Mety amin'ilay tsy fahaizanao ilay toetra ny zanako firy dia mety tsy dia mifandray loatra ilay ondy. Mety mbo te hitaraina izy amin'ny zavatra mitranga aminy anna nefa nitsitany foana le ray aman-dreniny dia lasa manaonao foana izy. Na dia misy foana zany le zavatra tianao ampandehanana azy tsy tena arahany tanteraka zany io raha fandiniako azy. Eo amin'ny lafiny iray mety hahatonga n'ireo zanaka efa tanora aleo tena tsy fidiny, mahatonga azy ireo tsy hiankin-doha amin'ny ray aman-dreny arak'izay zava-misy amin'ny fiainany ny fahabangany reto farany. Miantraika amin'ny fotom-pisaina ihany koa izany. Mety hoe ho lasa jilamboty, mety tsy mitovy amin'ilay hoe misy ray aman-dreny afaka mibedy, afaka mananatra. Izany hoe rehefa tsy ampy anona izany le izy. Rehefa tsy ampy an'ilay ray aman-dreny miara-mikarakara dia lasa barana. Lasa manao foana ilay zanaka. Manao foana satria tsisy mpifeo an-trano. Tsy eo amin'ny fiainana andavanandro sy ao an-trano ihany no atsapana izany olana teraky ny tsy maha ao an-trano ny ray aman-dreny izany. Ankoatra ny mahataizan'ny fiarahamonina ny zaza na ny tanora, misy fiantraikany amin'ny fomba fifaneraseran'ilay zaza any an-tsekoly ihany koa izany. Tsy misy mpifehy izy dia lasa zay tsy misy mpifehy zay ary rotony koa ty mihoatra zay koa ny taratra hoentina ty ampianarana. Dia rehefa tonga ampianarana izy dia hitanao taratra mihitsy anao ampianarana dia ohatra manao fihetsika izy tsy azo tenenina mitabataba mikikika na soa izy lasa mandrevirevy fotsiny lasa fisainana lavitra be. Misy amin'ireo ray aman-dreny no mandray fanapahan-kevitra ny tsy hiasa mihitsy mandritra ny fotoana hitaizana na anabeazana. Ao kosa ireo manararaotra ny ora kely ahafahana miaraka amin'ny ankohonana hifampizarana izany. Misy kosa ireo tsara vitana ka afaka mampivady ny asa sy ny fitaizana. Rehefa tsy ho lava izany ny ray aman-dreny dia lasa ohatrany hoe mahazo vahana kokoa ny ankizy amin'ny zavatra ataony rehetrarehetra. Lasa ohatrany hoe libre loatra. Dia tsara izay sa ratsy fampiatrekana? Tsy dia tiako aloha tsy dia tsara aloha ilay izy. Ianao manokana miasa ve ianao? Miasa fa akaiky ny zanako foana satria eo akaiky ny tranoko ihany ny fiasanako. Safidy eo amin'ny fiainana, sarotra nefa tsy maintsy atao ny hoe hitaiza zaza sa hiasa. Ireo mananjanaka latsaky ny 12 taona matetika no very fanahy mbola velona manoloana io safidy io. Eto Madagasikara, ifatoa ny fanentanana sy ny fanabeazana kokoa ny fampijirana ny vehivavy amin'ny sehatry ny asa tsy mbola voaresaka kosa ny vokatra izany eo amin'ny zaza sy ny tanora ao an-tokantrano.
Trangam-piarahamonina kosa nanizana ny fampahalam-baovao trano iray Riana roa toeram-pivarotana sy fitehirizana entana no nirehatra alina tokony ho tamin'ny iray ora sy fahefany tetsy Anosy. Tsy nisy ny ainana fohy fa entana maro no simba noho ny firehitry ny afo. Tsy nitatra ny afo na dia maro azy ireo trano manodidina ny tia nirehatra ity. Vaoveny mpamonjy vona ra-potoana ny lozanseho mifamaofao amin'ny resaka aditany ity fahamaizana ity fanadiny Nandriana Rajohnson. Aditany ny atombohan'ity raharaha ity. Mety izay mihitsy no antony tonga ny afo, izany hoe mety ho ninana tao izy ity araka ny fanadidinana tao teny amin'ity tanàna iray ity. Olona roa samihafa samy nilaza fa mananjo amin'ny tany misy ny trano. Eninara no vidin'ny iray ary roa ara kosa no vidin'ny reto olona niarambony ireto. Iadina ankehitriny no hoe tompo-trano ka afaka noho ny fisalasalana ilay olona nividy eninara rehefa nao mpangain'ny mpifanandrana aminy fa nibodiny tany teny amin'ny fitsarana. Taorian'io nisy nampanofa ny trano ary tsy nijanona ny disadisa. Io tany izany tompoko dia tany ara-dalàna mananakita devanty ara-dalàna tamin'ny olona nividarana azy izahay. Nefa ny taty aoriana mikarakara ilay taratasina tany izany izahay dia tsatra ny tsindry azo lena satria nipidon'ireo olona ilay mividy ampahany niaraka tamin'ny mpandova nividanana ihany koa izany ny tany iray manontolo tonga dia nifaritany hoe anazy daholo miaraka amin'ilay tany 2 000 vidinay. Tsy hipetra-potsiny araka izany ireto milaza fa tompo-trano ireto fa hitondra ny raharaha any amin'ny fitsaraina indray. Ho an'ity vehivavy ity tsy vonina toy ny vona rehetra ny afo fa nininana tao. Afo nininana tao ilay izy tompo satria ilay afo izany afo avy any ambony ao anatiny ilay izy fa fijerinay azy satria nivelan'ny trano raha ohatra hoe avy aty ivelan'ny trano izy may ireo kitay be dia be ilay hazo be dia be ny ravan'ireo fa ilay izy ny avy any ambony no vonoan'ny pompe. Inona no marina moa ity raharaha ity? Raha sanatria nisy olona tao an-trano azo antoka fa maty. Nizahanay notadiavana ny mpifanandrana amin'ireto olona nilaza fa tompo-trano ireto rehefa notondron'izy ireo molotra fa nanao nininandorin'ny trano. Saingy tsy tratra tao an-trano na dia voalaza aza fa ity manodidina ety ihany no misy azy ireo. Raha ny fanazavana fanampiny azo teo anivon'ny mpamonjy vony teny tsara lalàna izay tonga ra-potoana nahafahana ny fehin'ny firehetan'ny afo na nahirana ny fifehezana ny afo. Vao tonga teny toerana amin'izany dia somary tojo fahasahiranana ihany satria nihity daholo izany ny varavaran'ilay trano dia voatery nitady hevitra ny nampiasana toera izany ahafahana miakatra any ambonin'ilay trano ka avy any ambony izany izay no nitsofoka tao an-trano sy niady tamin'ny afo. Tiana manamarika fa 5-10 minitra teo eo izany dia voafehy tanteraka ny afo ary tsisy ainana fohy ary tsisy naratra. Mbola andrasana ny toy ity raharaha aditany ity tsy amin'ny fitsarana Anosy. Mivadika ho fikasana mon'olona sy fandoroana fananan'olona indray izany no ifampitoriana raha toa ka aditany tsotra izany teo aloha. Ny disadisa toy izao izay matety pitrangy eto amintsika saingy vitsy kosa ny tonga hatramin'ny resaka fandoroana trano tahaka izao. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray mpianatra miisa 20 no voaterina ena ny ora fianarana noho ny tsy fahampian'ny efitrano fianarana ao amin'ny EPP Anosy Zato Atsinanana. Efitrano fianarana iray no mitritraka tsy afaka nampianarana intsony tamin'ity taom-pianarana ity ialana amin'ny loza mety hitranga noho ny komina Antananarivo renivohitra misana ireo sekolim-panjakana dia efa nanao tatitra ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny tompona andraikitra ao amin'ny sekoly ary miandry izay fepetra no raisin'ny komina amin'izao fotoana izao. Iverenantsika kosa ny mahakasika ny fifidianana, voka-pifidianana avy amin'ny distrika 5 Betioky, Benemitra, Analalava, Amparihy, Ambovombe, Androy miampy ireo mpifidianana 406 dia feno ireo vokatra eo ampelantanan'ny Senita. Manomboka kosa amin'izao fotoana izao ny fanisan'ireo mpifidy izay tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana fanadetiny Tovy Rakotondravony. Hatramin'ny rampitso no iandrasana ireo vokatra ireo dia ho feno 100 no ampelantanan'ny Senita. Sarodalana ny toerana izay voalaza tetsy ambony ka izay no mahataraiky ny fahatongavana ny vokatra amin'ireo distrika ireo raha ny fanazavana azy hatrany. Izany hoe hatramin'ny alakamisy no anaovana ny fampitahana ireo vokatra ireo ka ny zoma ao avy izao araka ny tetiandro efa napetraky ny Senita no amoahana ny voka-pifidianana vonjimaiky. Raha ny vaovao azy aloha izany dia ho tonga androany daholo ireo distrika anaky 5 ireo raha pitso maraina ny anako farany dia orinan'izay zany tsika zany nefa raha pitso tsika efa
raha pitsantsika ny mamarana azy zavatra zay miankina amin'ilay fahatongavany zay district anankidimy zay. Raha ny vokatra avy eo amin'ireo birao mpifidianana avy eto Analamanga inday dia ny 7.7 ny fampielantana ny senita amin'izao fotoana izao. Izy kosa ny olana madinika toy ny fanadinoana ny fametana ny isan'ny mpifidy izay mbola ilaina fanamarinana ihany koa. Ankoatra izay, manoloana ny resaka mandeha mikasika ireo mpifidy sy tafiditra ao anatin'isy mpifidianana dia efa manomboka ny fanisana amin'izao fotoana miainga eny anivon'ny district sy ny fokontany hoetrany ny teknisiana avy anivon'ny senita. Amin'ny ankapobeny anga efa 99% Analamanga fa mbola misy an'izay BV tsy maintsy hojerena mpitahaina zany hoe tena mitovy amin'ity marina tokoa ve ny fiche de document ohatran'izany. Ireo vokatra avy amin'ireo district izay mbola tsy eo ampelantanan'ny senita ireo dia fandromonany rehetra ka tsy hahartrela ny asa. Eo amin'ny lafiny politika mila ampiarina amin'ny rehetra ny lalàna hoy ny olom-pirenena maro nanontanianay androany momba ny fihetsika sy ny fomba samihafa nataon'ireo kandida filohampirenena izay naharaisana fitarainana sy fitoriana teny anivon'ny fitsarana manokana misana ny fifidianana hatramin'ny omaly. Isan'ny miverimberina amin'ireny ny fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny osika ary ny fifidianana ny safidin'ny olom-pirenena fanampanazavana. Saika ny kandidato hoanan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina laharana fahatelo Rajonary Mampianina no voakasiky ny fitoriana napetraky ny olon-tsotra maro sy ny kandida filoham-pirenena sasany teny amin'ny CES Omaly. Saika nandrenesana fitarainana sy pirofo momba fampiasana ny fitaovam-panjakana, bilita tokana efa nisy marika ka navoatonina nyity kandida malaza ho an'ny fanjakana tetezamita ity avokoa ny faritra maro teto Madagasikara ary ireny tonga teny amin'ny CES ireny ny votoatin'izany Omaly. Manana ny heviny momba izany ny olom-pirenena maro. Tokony asorony fitarana zany le tsy manara-dalàna. Tena satria raha ohatra hoe atao andre dia vao mariny tsy anara-dalàna ihany. Samy ambany lalàna daholo angamba misy hoe ambony lalàna fa raha tena izy aloha dia tokony tena izay mihitsy e. Tokony asorona mihitsy andreny satria tsy izay tena izay hoe tsika hoa fehezany lalàna daholo fa tsy misy hoe hotsaka président ianao na be vola dia hoe misy tianao ny ataona hoe ampiasany volanao ianao fa tokony ampiarina amin'ny ohatran'ny olon-drehetra e. Tokony miala koa izy. Tena mampalahelo aloha ny zavatra ohatr' izany betsaka ny zavatra mampalahelo zany eto Madagasikara aminy tsy fanarahan-dalàna kanefa ny raha mifijeriko azy tsy olona anankiray ihany koa nanao an'io fa nahita vitsivitsy ihany ny hitako tena tsy nanara-dalàna. Raha ny eritseritra aloha zany efa hoe tsy manara-dalàna dia tokony izay lalàna mifehy amin'ny tena amin'ny tany sy fanjakana no tokony entina aminazy zany. Hoe tsy manara-dalàna izy zany dia tokony mba izay lalàna ny fandraika amin'izay zany no tokony raisiny. Raha amin'ny eritseritra manokana aloha le candidat tsy manara-dalàna satria koa izy ireny ao anatin'ny lalàna dia tokony aloha mandraindraikitra ny fitsarana hoe ahoana ny mahatonga anareo manana satria sahala tsy mety ihany satria le izy zava-dehibe fa tsy hoe kilalao. Tokony atsapa teny izy hoe tsy nanara-dalàna izinao. Dia fitsarana koa mahafantatra hoe tokony hialy satria betabengy ny zavatra tsy mety natao zany. Satria za tsy mifidy dia tsy hitako izay tenenina. Za zany ny anahy zany mifidy adavam-bola zany tena masaka aminay zanak'olombelona amin'izao. Aminay majinika zany dia le hanina hohanina ihany. Resaka tsy fanaran-dalàna hatrany, isa mampametra-panontaniana ny olom-pirenena maro ihany koa ny fandrenesana ankehitriny fa maro ireo tompona andraiki-panjakana akaiky ny fitondrana tetezamita ankehitriny no mbola miazona ny toerany ambony izay antsoroany na dia efa re aza fa candidat député na ao anatin'ny lisitra candidat député amin'ny faritra maro. Isan'izany ny tale jeneraly ny fiadidiana tetezamita ny Irlanto Andriamahazo, eo ihany koa ny ministra fahasalamana Joanita Ndaimananjara izay miantsoroka ny ministera an-drano ihany koa. Ankoatr'ireo mampametra-panontaniana ihany koa rehefa azo natao ihany ny nanendry ministra iantsoroka ny vola sy ny teti-bola, ny tsy fanendrena ministra misahana ny asa-panjakana sy ny ministera an-drano, ny ministera ny fahasalamana hatramin'ny PDS an'Antananarivo. Tsy anaiky ary tsy ankatony fifidianana izay mitranga eo ny fivondron'ireo kandida na collectif des candidats noho izany dia ny fanafoanana ny fifidianana notanterahana ny 15 oktobra teo ny takin'ny vondron'ny kandida tsy isy anefa ny hetsika manokana mandra-piandry ny valitenin'ny CES izay napetraka izy ireo. Izy kosa fivoriana indroa miataona na mandra-pivoahana ny valitenin'ny CES ary ao aorian'izay vao isy ny fanapahan-kevitra. Anisany natevin-darana azy efatra amin'ny rahalahy Omaly, voninahitsy Jean Eugène, lainy Rico Jean, tendra
Andrajanarivelo no Elson William Itadafara soltenan'ny kandida Roland Ratsiraka Tabera Andriamanantsoa ary ireo fikambanan'ny lehibe ny Fokontany nambaran'ny soltenan'ireo kandida ireo fa efa vonona ifanindran-dalana amin'izy ireo ihany koa ny kandida Kami Vital ity farany izay lasa an La Réunion no ny fahafatesan'ny rahalahy ny fanampanazavana. Zany tsy maintsy mpanao zavatra ara-dalàna aloha. Nay fa mbola tsisy resaka anao zao hoe andao hitarik'olona eny an-dalambe na ohatran'izany, tsy hitarik'olona eny an-dalambe zahay pour le moment satria fa misy rafitra natao tamin'ny selite tao ao amin'ny izy aty izy amin'ny CES ary zay raha teo koa moa dia ny ankabeazanay dia manana olona ao amin'ny CES ka zareo ao tsy hoe baikonay na sanatrian'izany fa zareo kosa dia manana heviny sy indépendance zany ao ka raha ny olona eo moa mihevitra fa ara-dalàna iny dia bon zavatra hafa indray moa zay fa mbola inona ny zavatra ataonay fa zay le ny ankabeazan'ilay le collectif zany dia tsy poro amin'ny résultat zay nalefa io zany ka miandry ny valiny zay rafitra efa napetraka zany zahay dia hitanay eo zay ataonay avy eo. Tafakatra zato eo ireo fitarainana voaray etsy anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana androany 5 miompana amin'ny fanafoanana ny fatona kandida no tsy fanarahan-dalàna no votoatin'ny akamaroany raha ny fanazavana hoentin'ireo mpahalalàna avy amin'ny kaeda dia ny fahamarinan'ny porofo entin'ireo mpitory no ahafahana manafoana fatona kandida iray sy hanafoanana ny fifidianana ary mahefa tanteraka ny CES manoloan'izany fanadidiny itovy Rakotondrafony. Ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana no tompony ny teny farany ary tsy azo ivalozana ny didy na voka-pifidianana avoakany. Izy ireo no afaka manova raha toa ka misy ny tsy fitoviana amin'ny vokatra eo am-pelantanana aorian'ny kajy atao. Raha ny fanazavan'ny mpahalalàna eo anivon'ny CAED manoloana ireo fitarainana misy azato izay voaray eo am-pelantanan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana nefa dia ny porofo ihany no ahafahana manafoana vatona kandida na ihany koa fifidianana. Amin'ny fitsarana ny CES zay dia izy ny tompony teny farany mikasika ny fifidianana. Fifidianana filohan'ny repoblika moa zany no natrehantsika farany teo dia ny CES zany no afaka miteny hoe ireto olo reto no manao fiodinana faharoa na ireto olo reto no lany amin'ny fiodinana voalohany raha ohatra ka misy zay olona izay raha ohatra ka misy eritreretin'ny CES tsy fahatombanana ny vokatra vonjomaika avoakan'ny senity dia azon'ny CES atao tsara mihitsiny no manova an'izay voka-pifidianana zay na hoe manitsy amin'ny hoe fahamarinana sy mifanaraka amin'ny lalàna zay voka-pifidianana mety hoe avoaka eo zany. Raha ny lalàna 12 andro ao aorian'ny fifidianana no tokony voaka ny didy avy amin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES. Araka izany dia 5 andro sisa no ananana izy ireo. Noho izany mitodika any amin'ny CES ny masony rehetra. Raha ny fanazavana izay nentin'ny CAED hatrany dia feno ny fahefana rehetra eo am-pelantanan'ny CES. Mikasika ny fifidianana eto amintsika dia azo atao ny manatsokan-darana kandida anankiray raha ohatra ka hita ary voaporofo mazava tsara fa nisy ny fahefana fampiasana fahefam-panjakana nataon'io kandida io ary zay fampiasana fahefam-panjakana zay dia nentina nitarihana ny vahoaka na ny mpifidy mba hifidy an'ilay kandida anankiray. Io fepetra io zany no apetraky ny lalàna hoe ahafahana manatsokan-darana kandida anankiray fa raha ohatra kosa fa ka tsy voaporofo zany ilay izy dia mety tsy misy ny fanatsoana andarana kandida anankiray. Teto amintsika aloha raha fifidianana teto amintsika hatramin'izay mbola tsy nipetraka loatra hoe tena nisy zay fanatsoana andarana kandida anankiray zay. Hatreto ny fitsarana teto Madagasikara indrindra nandritran'ny krizy dia fitsarana nandray fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny fametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena hatrany. Fanapahan-kevitra miankina amin'ny lalàna velona kosa nefa no ilaina ankehitriny arakaraka izay porofo eo am-pelantanan'izy ireo manoloana n'ity resa-pifidianana ity.
Eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray manomboka rahampitso ny asam-bao miera andiniana ny tolo-dalàna laharana fa 410 momba ny teti-bolam-panjakana ampiasaina amin'ny taona 414 ao amin'ny lapan'ny kongresin'ny tetezamita ao Tsimbazaza. Ny izy ao avy izao kosa izany no entina eo amin'ny fivoriam-be azo hatrehiny rehetra. Ny rarahany nosy be izay mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao tsy mitombona ny hoe mifampiandrikendry-toa ny zandary sy ny miaramila. Ankehitriny hoy ny fanazavana avy etsy amin'ny Toby Ratsimandrava mahakasika ny dinana ampiaran'ny mponina tany mainty rano tato anatin'ny herinandro ka namoizana ain'olona 3 tsy hitazam-potsiny izany ihany koa ny mpitandro ny filaminana hoy ny tompon'andraikitra fanadidiny Nandriana Ratsanson. Milamina eo Anosy Belleville, saingy vaovao samihafa kosa ny mifamafao taorian'ny fanafiana teratany frantsay maromaro tao amin'ny hotela nipetrahan'izy ireo. Malaza ny toerana ankehitriny fa mifampiandrikendry-toana ny polisy ny miaramila no io raharaha io. Ny zava-misy Anosy be zany dia misy an'le vakitrano iny zany tao amin'le hotely Grand Bleu dia misy tranona vaza frantsay anankiray koa nidiran'ny olon-dratsy koa dia be dia be zavatra very tao. Iny tsy very amin'ny zavatra efa ela iny. Rehefa nandeha zany ny fanadihadiana sy famitorana dia any amin'ny gazety moa namoaka an'izany voalohany dia misy olona voasambotra tany Anosy be miaramila. Dia misy antony natsamborana ny olona io dia natao ny famitorana anazy dia olona roa moa izy dia naterina tany amin'ny tribonaly dia ny anankiray le miaramila io zany tatsambo izy io. Io miaramila io zany no voatazona vonjimaika any amin'ny any Amponja. Miteny nareo hoe olana amin'ny miaramila sy ny gendarmerie tsy misy an'izany misy ny any toerana, tsy misy an'izany misy any toerana, tsy misy an'izany olana misy olana zenaro zany ny toerana milamina tsara any ary raha ohatra nareo tia akapafomana maninona nareo tsy manatona amin'ny lehibe miaramila manontany azy nareo ve tezitra amin'ny tsy misy an'izany izay mivory tsy isaky ny latsinainy miresaka ny zavatra io ny anay zany dia principe anankiray ihany na ny gendarmerie na ny miaramila na ny polisy avela anao ny asany malalaka ny mpanao famitorana. Isan'ny vaovao ihany koa lehilahy lehibe iray voalaza fa mpanolana sy mpamaky trano ary mpangala trombo no novonoiny fokon'olona niaraka tamin'ireo lahy hafa tany mainty rano faritry Melaky. Ankoatra azy ireo nisy 3 lahy hafa nampandoavina vola be. Hosamborina ireo navanona ny loza hoy ny zandary. Exécution sommaire zany dia zavatra tsy azo atao. Madagasikara dia isan'ny nosony amin'ny convention mikasika ny droit de l'homme. Donc zany manaraka amin'ny respecter ny droit de l'homme. Ka tsy Madagasikara mihitsy zany no tokony amin'ny ohatra ratsy amin'ny firenena. Io zany dia manome image ratsy eo Madagasikara ary tena manarabaraka ny firenentsika mihitsy. D'ailleurs ao anatin'ny les lois 2001/004 izay mariparitra mikasika amin'ny fanaovana dina dia tsy misy an'izany famonoana olona zany mihitsy hoe ao anatin'ny peine zany dia hoe vonoina le olona fa anjaran'ny tribunal na ny izy na ny peine de mort nge eto Madagasikara tsy misy an'izany. Anjaran'ny tribunaly no mamoaka ny didim-pitsarana mikasa an'izany zavatra zany ka izay mpitandro ny filaminana amin'izay amin'ny gendarmerie zany dia anao famitorana anokatra famitorana mikasika ny raharaha io ary andray ny andraikitra ary tsy salasala andray andraikitra amin'izay mety voaroa amin'ny raharaha io. Isy fanadihadiana manokana tao momba io raharaha io na ny tany Melaky na ny fivoaran'ny raharaha any Nosy be. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina lavalava nandrombahantsika ny amboara lehibe toy izay natao tany Sri Lanka ny 13 Oktobra ka hatramin'ny 10 Novambra 2024. Mbola ny mpilalao malagasy ihany koa no nahazo ny mpilalao mendrika tamin'ity fananana teo amin'ny Tri Nation ity. Io hariva io no ny delegatsiona malagasy no nigadona teny amin'ny serana mpiara-manidina teny Ivato. Fanadidiny Martsona. Io hariva io no nigadina tetsy amin'ny sarana mpiara-manidina iraisam-pirenena tetsy Ivato ny ekipa pirenena malagasy ho an'ny bola lavalava rehefa niatrika ny Tri Nation izay natao tany Sri Lanka. Zava-dehibe ho antsika teto Madagasikara tokoa no nandray azy ity tany amin'ity firenena aziatika ity satria dia fandresena roa no azontsika izay nandavo ny ekipa ny Sri Lanka sy ny ekipa ny Polonina ihany koa ny batantsika ny amboara tao anatin'izay fananana izay. Champion io Tri Nation io ary akoatran'ny champion moa zany dia tsika nazo ny meilleur joueur koa ny tournoi ary mbola lasantsika ihany koa ny teo amin'ny mpilalao mendrika tamin'ny alalan'ny Rabe. Val de Val zany
ny fihetsem-po ary azahoana an'ity dia niarahana lalao tamin'ny joueur rehetrarehetra fa tsy ny tena rery fa miezaka fotsiny navita manao any zavatra ny ady tokoa ny ekipa-pirenena malagasy tao anatin'izay baolina lavalava izay raha ny fanazavany Jose. Zainay mafimafy ihany fa na izany ary niezaka ihany maki tamin'ile match roa dia voaka vankera fotsiny. Tombony antsika nanao daholo na ny avana ny 3-4. Vaovao lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vaksiny voalohany iadina amin'ny homamiadana pikaroka sy manam-pahaizana kubanina no tarihiny mpitsabo antsoina hoe Gisela Gonzalez no nahita ny vaksiny antsoina hoe Simavax EGF izay ahafahana misoroka ny homamiadan'ny avokavoka. Araka ny vaovao notatery CNN, ny homamiadan'ny avokavoka izay isan'ny aretina mamono olona be indrindra, izany hoe hatramin'ny 5 tapitrisa maneran-tany. Nandritry ny 12 taona nanaovana fikarohana vao nahita mbokatra. Ity no vaksiny voalohany miady amin'ny homamiadana hitan'ny zanak'olombelona. Tapitra hatreo ny fampahalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy isaorainao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny Excellence Beauté sy ny Cléa Boutique. Ny sampana fampahalam-baovao dia mbola mahay fotoananao raha mpitso amin'ny iray ora ny tena kosa mametraka ny veloma tompoko.